Falmerabantsika tsy avindray tratra ity zoma maraina ny faharoamboy folo ny volana Desambra ity misotroan'Andriamanitra isika fa mbola tantany mandrakariva ary tratra izao maraina izao indray. Alohan'ny derantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavaka isika. Ilay tompany amanitra eo mbola vilompisaoranao izay na fitantananao anay misaotra anao indrindra izay miainy ankonana tsirairay avy eto. Mangataka aminao izahay mba hiasa amin'ny fiainanay tsirairay avy ka ho antoky ny fiainanay tokoa anao ahafahanay mamikitra ny amin'ny zavatra rehetra ka tsy hangozozo tokoa ny finoanay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe malahelo noho ny ota. Alaina amin'ny Korintiana faharoa toko fahafito andininy fahafolo manao hoe fa ny alahelo araka an'Andriamanitra miasa fibebahana famonjena tsy hanenenana fa miasa fahafatesana kosa ny alahelon'izao tontolo izao. Amen. Ny fitiavan'Andriamanitra akory tsy tarika ho amin'ny fanamaivanana ny fahotana. Tsy hanarotsarina ihany koa na hanalatsiny ny ratsy izay tsy nekeny izany. Diso ariana loatra ny anaran'ny akana fa ny lalàn'Andriamanitra tahaka azy ihany dia tsy miova. Manaraka antsika izany ary mahatratra na dia izay loharanony asantsika miafina indrindra azy. Voatarika anao tsinotsinona ny lalàn'Andriamanitra ny lehilahy sy ny vehivavy rehefa mampananaram-po ny fahotana. Ny lalàn'Andriamanitra no filamatra lehibe ny fahamarinana ary ny atao rehetra eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy ampitahina aminy amin'ny andro izay hitsaran'Andriamanitra ny asa rehetra. Ny fahadiovan'ny fo no mitarika ho amin'ny fahadiovan'ny fiainana. Zava-poana avokoa ny fialatsiny rehetra ny amin'ny fahotana. Iza no afaka hisolo ny mpanota raha sanatria manohitra azy Andriamanitra? Maro ireo mitonona ho kristianina na toa hanekana manoloana ny fiaikainan'ny fahotana. Fantany ankapobeny ny tsy fahamendrehany saingy tsy mety haiky ny elona izy ka dia hitambesatra mandrakariva ao an-tsainy izany. Ny tena fibebahana marina nefa dia avy amin'ny fahatsapana fa ratsy ilay fahotana. Ny fiaikana ankapoben'ny fahotana kosa dia noho ny tsy fiatrena marina ataon'ny fanahy natrehan'Andriamanitra. Mahatonga ny mpanota ho afa-po amin'ny tenany izany ka handeha araka izay nandehanany teo aloha ihany izy. Mandrapahatonga ny feon'ny fieritreretany ho dombo ka tsy ahita loza intsony eo anatrehan'ireo fampitandrenana nahitra azy fahiny. Manjary mety ny fahitany ny asa feno fahotana ataony. Ary ho diso ariana loatra nefa amin'ny fotoana ahitany ny vokatra ny fahotana satria tsisy fanatitra ary tsisy sorona izay ahonitra an'izany mandraka izay. Ny fibebahany akana na dia tratra aoriana aloatra aza dia tsy nitondra famonjena ho an'ny tenany. Dia naneho ny toetra an'Andriamanitra teo amin'izay nataony tamin'ny akana araka izany dia nanakatom-baravarana ny fakapanam-pahazo ny zanak'Israely ny fanomezan-tsinona n'ireo mpanompon'Andriamanitra noho n'ireo asa izay napetrak'Andriamanitra aminy. Tokony aka lesona any amin'izany tsika dia indrindra fa ny tokony hikentsika ny fahotantsika, ny fahatsapahantsika indrindra aloha ny ratsy ny fahotana fa ny fahatsapahana ny efa aratsiana ihany no mitondra antsika ho amin'ny fibebahana marina. Dia ingany izany ten'Andriamanitra amin'ity marain'ity izany hanosika antsika hakala ny ratsy ka hiavana amin'Andriamanitra ao anatin'ny fitiavana tokoa. Vavaka isika. Ianay tsara indrindran-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Gataka aminao indrindra izahay mba hiasanao amin'ny fanenao masina ao am-ponay tsirairay avy ao hatsapahanay fa tsy mendrika izay aratsy ny ataonay. Teo izay ka halan'ny fahotana ary ahafahanay mifikitra aminao hanao ny marina hatrany. Aminaran'i Jesosy. Amen. Sarufi
miaro